Fa tamin'ity androany ity kosa nandritra ny fiainana tamin'ny mpanao gazety dia nilaza kosa ny vohy firaisana na ny vovonana iombonan'ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara fa fotoana ny fanamboarana ny fitantanana ny firenena izao. Nandritra izany moa zany nanolotra ireo teboka iverina fa tokony ho tanterahana ao anatin'ny fametrahana ny andrim-panjakan'ny Repoblika faefatra ity vovonana ity. Teny an-toerana Ivola Ravoavy naka ny sary Stefana Zavamandimby. Kiondalana irosona amin'ny fanamboarana ny fitantanana ny firenena izao hoy ny vovonana iombona ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara na ny vohy firaisana. Fotoana izay nambaran'izy ireo fa anitsiana amin'ny fitantanana ny firenena. Momba ny fanendrena Prime Ministra dia nanolotra fepetra tokony hifidianana ny olona petraka amin'izany ny vovonana iombona ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Fepetra tokony safidianana zany ny membre ny Prime Ministre sy ny membre ny gouvernement. Zay zany tsy mandika lalàna zay. Lalàna moa rehefa miteny lalàna hoe maro anisa izy maro anisa eo no manendry tsy any ny olana ho anay. Ny olana ho anay zany dia hoe ny olona tendrena eo tokony olona manana ny fahaiza-manao. Tandrify an'izay ndraiky tatakina amin'izay olona madio ihany koa amin'ny fitondran-tena sy ny sisa ary olona ihany koa manaja tandalana manaja ny demokrasia ary olona tena mijery ny tombontsoan'ny vahoaka amin'ny fahatelo amby roapolo fanapa-kevitra rehetra zay resaka. Manohitra ny fandrobanana ireo pirenena ho tombontsoan'olom-bitsy ihany koa ny vohy firaisana ary ho azy ireo dia ny fanaovana ny fanadihadiana ho an'ireo mpitondra na tokony andraikitra samihafa nahazo harena atao anatin'ny fotoana fohy ny vovonana iombona ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara. Tokony misy ny enquête indépendante mikasika ny arena tampoka azo olona sasatsasany. Zay tsy miteny hoe tamin'ny transition ihany fa zay arena olona manan-karena tampoka rehetrarehetra eny izay mety avy amin'ny repirenena no nampanan-karena anazy niaratra nampanan-karena tampoka azy nefa ny vahoaka mihamahatra ary mitrongo mihitsy amin'izao fotoana izao. Izay zany takiny hoe enquête indépendante mba afahana mijery hoe iza ny mpangalatra amin'ireo ary tokony saziana ary ny arena rehetra tokony velona aty amin'ny vahoaka. Sosikevitry ny vohy firaisana ny tokony hanaovana ady amin'ny kolikoly ny rosoana amin'ny fampihavana pirenena ary ny famelana eto amin'ny firenena.